Sika Matukana. Allô? Est-ce qu'il dit ça? Ah, il faut un dalala. Attention à qui ça? Ça va, mais comme les taratas, il y a des gens à toi, ça, ok, refuse, T'es un pierre, ça. Il n'a rien à toi quand j'ai mangé. Ce qu'il faut qu'on fait, les taratas, ça, sukafana ela be komi yari atao anatin'ity Andriamanitra efa napetraka aminao ty raha ty dia apetraka aminao izay mety ho valiny dia ataovy mahay manaiky ny sitraponao amin'ny situation rehetra. Amen. Andriamanitra dia faly milaza fa voray hiasa recruté veza voray hiasa satranao Andriamanitra ela fa voray hiasa ihany tena mamaly vavaka ihany Andriamanitra aleo aloha vakina hatramin'ny farany hitokina dia voray hiasa any Antsapaina faritra avaratry ny Nosy. Antsapaina faritra avaratry ny Nosy. Mangatsy izy faritra akaikikaiky anaiky ary avy sasa tsy anaiky inona reny ataoko Andriamanitra tako izay nitenenina hoe aleo eto Antananarivo ihany ao miasa fa tsy natao an'izany zao faritra lavitra be any ody tokina tonga kidy midira fa misokatra io kokokia tena be ambodiage be ky dia zao za vao tongako petrapetraky dia ahoana ky le taratasy ina kia dia vakio kia tsy haiko manazava azy andao azy hoe jerena nahita iasa ihany ay faly be tena fa eraky ny tolomantsika satria ty sujet de prière ty tena etsana koa io Jesosy io nomeny asindry valo vavakintsika vakio hatramin'ny farany aloha ka eny efa mamaky ali izy hatramin'ny farany fa nendrikindreo atao tsy faly zany fa inona ny olona nefa fahasoavana be ky ty miditry ty any Antsapaina veky le izy no alefa any amin'ny faritra tsy fantatro mihitsy tako izay kitsika rehefa mivavaka dia nitenena hoe any Antananarivo ihany itokina saina miasa fa tsy any Antsapaina zany ka itokina andao aloha tsika hipetraka dia resaka tsara zao efa ela be ny tolomantsika sindrianty teo am-pelantanana an' Jesosy nangataka hoe ombe ho asa androandry nomeny fahasoavana tena mivalina anakile nangatahandry mihitsy any ny vavakindria dia tsy hitako inona tsy mahafaly andry amin'izany toerana mbola tsy hitako angeky izany miary tsisy abanay any tena mbola amin'io mihitsy angambany vao hoany
Andriamanitra tsy manao erreur zany ho an'Andriamanitra vavahatsy Andriamanitra tena mahafantatra tsara ny zavatra ataony sady zatany anaty bus tondra bavaka andry dia tena nanindry ny foko izy fa vao tsara mihitsy ho zanandrianandro any sady tsoloko amindry tatoato azokazoko an-tsaina zany hoe isasan'Andriamanitra mpanaoviny andry dia vao namaka ty taratasy-ndry ity dia hoy hoe ity le lalana sikafan'Andriamanitra ka zao anke dia mba any le toerana ny rany tombo andry afahandry mijoro vavolombelona anazy afahandry ho fantsona amin'ny tolon'ny hatsarany afahandry mampitodika androm-ponindreo hitodika amin'ny fahatsaran'i Jesosy Kristy io maty koa ky fitantanan'Andriamanitra mbola eritreretana aloha zany fa raha ohatra hoe ao abefena tanana na gera tonga dia manaiky avy an-trano fa ty mbola mila fandiniana ela andao misy aloha tsika sindry hivavaka dia hitokana eo ampelantanan'Andriamanitra da mihinantsika sindry amin'ity raharaha ty ndao tsika hivavaka Jesosy mankasitraka anao zay fa lalina be ny fitiavanao so fahendrena hitondranao ny fiainanay misaotra Jesosy fa tena hoe efa eny zay nitondra n'ity sujet de prière ty teo aminao dia tena mivalianao tena hoe Andriamanitra tena hoe mamy miaraka aminao hoe Jesosy mangataka aminao hoe midiry ianao anatin'ny tokina anana ny fahatokina tanteraka anao aizany Jesosy mahatoky ny fitondranao lamina petraka ao ny fitantananao fa Andriamanitra mahatoky ianao ary tsy misy kisendrasendra zany ny zavatra felanao izy io dia tena ampianao izy Andriamanitra horeno finoany atoky ny fitantananao dia mahatoky anao zay Andriamanitra mahatoky ny fitantananao sy ny fitondranao dia misaotra Jesosy amen misaotra ky nitondram-bavaka dia tsy mbola resy lahatra moa zany treto fa hifampidinianay sy Jesosy eo hoe fa hoe toka-bavaka foatry enakio zaho koky voavy nakaniny taratasy iny dia tsisy mazaka mihitsy ato an-trano zaho koky tokony mandefa mbola misy zavatra enjehako keliko avelako lodry babay aty ve kindry dia andeha tena mbola misy zavatra mamaiky anaky babay ndry Amigo, tsisy miafinao ny fiainako fifiry amin'ny voadatra mizay nefa sasa miandry foany anao mitoera Jesosy ato anaty izay tsy azo tananao fifaela ambonany riaraka lalàmina fa ny ratsy fonano toy misosokeo alo fa mareny ambona laona misaraka amina
mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia nefa tsy arak'ilay nantenaintsika velona ny valy. Misy fotoana ohatr'izay mihitsy ny fandeha fiainana fa asanao raha ohatra nitokina teo hoe kivy sa ahoana fandraisanao azy. Fa tena ao anatin'ny fiainantsika mihitsy izany hoe tsy voatery araky ny eritreretintsika ny valom-bavaka tonga eo amin'ny fiainantsika. Dia lesona tiana hozaraina ihany koa dia ohatrany miary teo ianao ke namana manao ahoana. Namana miara mitolona ambavaka ny amin'ny fanirin'ny namanao ve ianao. Ianao hoe namana manohana namana indrindrandrindra hoe mikatsaka ny andehanan'io namanao io amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fiainana vaovao tray ho anandray leny aty Andriamanitra. Iza no tokony maka aty? Za raha matoa mihitsy. Mety angambany. Dokotera Itikina? Eny tompoko izaka azafady? Zano Madame Landy. Zano chef infirmière amin'ny hôpitaly. Dia zano tonga akanao aty. Efa mahafantatra. Dia miaraka aminao aho zany. Miaraka sika dia nanao voyage aloha mety ho entanao anankiray somary mahareraka ihany fa lavitra be. Lavidavitra misy aty aminay ka reraka zany. Tena reraka sady mafana. Mbola lavidavitra kely koa ilay hôpitaly fa ndao miaraka aminao aho. Dia tonga dia any amin'ny hôpitaly zany tsika izao. Vatanantsika tsy fampanirana zay. Tongotsika. Tongotsika. Dia masoloto toerana ampandrian'ny dokotera vetivetika fotsiny a. Apetraka tao aminay aty tsy maninona. Eny ary. Telo vetivety. Tsy mety mipetraka. Zafady. Sao dia alaloha mboamboana ihany ilay volo sao dia mba. Audio. Mandroso. Bonjour docteur. Bonjour Landy. Ahoana ça va? Ça va tsara ka ary ianao manao? Ça va ka. Mety zany. Dia ahoana ny vaovaonao? Tsisy izany vaovao tonga eto aminao indray. Efa tonga ve ilay stagiaire vaovao avy any amin'ny film? Izay mihitsy natonga vaketika amadimy saika dimy. Izay mihitsy natonga vaketo saika ampandrianao fa efa tonga ao izy. Eny ampandroso izy dia miresadresaka vetivety amiko eto. Efa ny fotsiny tenanao fa ohatrany tsotsotra izay ohatrany tsy manina ohatrany tsy hanimana ferantsika angambany. Izay fa veloma. Ok, mandra-pio. Lasy place tsara, fa afaka reraka. Andao tsika androso apetraka eto angamba tetanao rehetra fa mbô tsika androso any. Tsy manino za matahotra sa metanarivo tsika. Io izy dokotera. Akory avy? Manao ahoana dokotera? Petrapetraha ianao. Misaotra betsaka. Iza moa anaranao raha tsy madiso? Docteur Itikina. Docteur Itikina. Eny ary. Faly mahafantatra anao dia za docteur parfait. Tao fotsiny parfait fa tsy maninona izany. Parfait. Sao manahirana dokotera. Faly mahafantatra anao. Tsika samitsika ihany. Dia izao tiako resahana aminao fotsiny hoe ohatrany ahoana ny fomba fiasantsika ato ny zavatra rehetra dia miaraty amiko ianao izay vao manao zavatra amiko fa sao dia mikonokonina any ambadika any sao manka fakatitsy mifamarafaraka adiny efa ranaka izay ny tsy tiako azonao zay? Eny tompoko. Eny fa izay aloha ihany fa ianao ve efa manambady? Zany mbola tsy manana? Firy taona ianao zao? 5 amby roapolo tompoko. Mety tsara amiko kosako. Za zao efa 10 taona miasa taty. Eny izay mbela fa raha pitso ianao manomboka miasa dia landa miandraikitra ny hébergement anao aloha. Azonao zay? Eny tompoko. Eny ary mandra-piona. Veloma Itikina. Veloma dokotera dia mazotoa miaso. Eny eo misaotra. Hitantsika teo izany fa nanaiky Itikina nanaiky ny asin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Dia ohatran'izay koa tsika ekeo izay hitondra an'Andriamanitra anao nanampy anazy mihitsy miary mba hahatonga anazy handray ilay fanapahan-kevitra. Dia
hitantsika teo hoe tsy voatery zavatra araka le antenena mihitsy ny azy somary hafahafa ny akeo somary hafahafa ny fomba somary tsy mahazatra mihitsy ny andavanandrom-piainana fa ohatr'izay mihitsy ny fitondran'Andriamanitra tsy voatery mihitsy le eritreretintsika. Karibu manahoana ianao rahavavy? Salama tompo. Hitaka any ty fiangonana ty fa efa ela mihitsy aho izay mitady azy. Ary mbola tsy miditra kay? Ie, mbola tsy tompo pastery fa ny zipinao aloha ohatran'ny fohy kely e. Atony ihany aho rahavavy a. Nenay mantsy ohatran'ny lava beko. Mbola tsy miditra? Mbola tsy miditra, mbola mamita devoir fa pastery manko miteny hoe mila partagena 20 isan'olona izay ny devoir atao anaty Facebook amin'izao ny toriteny. Manao fandiniana soratra masina amin'ny Facebook zany nareo? Ie, sady efa izany manaraka ny toetrandro amin'izao. Fa ga tsy maintsy atao 20 ny fizarana azy? Izay aloha ny amin'ny tiany anjarany tsirairay, nenary mbola tsy vitako, mbola foly any izay ny lasa. Fa ga tsy maintsy atao? Ie, mila manao an'izay mihitsy fa raha tsy izany tsy ihany. Mila voavonjy manko tsika rehetrarehetra dia tsy maintsy mba manao an'ity kely aloha. Fa ga io ihany tsy maintsy lalako amin'ny pastery, pastery. Ry havana, faly miarabantsika indray natratra izao alahady fa 12 volana desambra izao. Andeha hiarahantsika mamaky ny salamo fahazato ny andiny manontolo. Amin'ny anaran'ny tompony miteny manao hoe miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, maka nesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatrany amin'ny taranaka fanamandimby ny fahamarinany. Amen. Amen. Mbola hiary vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, mbola faly sy miderany anaranao izay natratra izao fotoana izao. Koa kinay fiainam-tananao tompo izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao rery any. Amen. Izao dia mena pastera ny fitenenana. Petakisika ry havana. Faly miaraba antsika rehetrarehetra tratra izao alahady andro tsara dia tsara izao. Ndeha aloha lazao eo akaikinao hoe fiadana amin'ny tompo aminao. Fiadana amin'ny tompo aminao. Fiadana amin'ny tompo aminao rahalahy. Ya, ilaza zavatra vitsivitsy monja amintsika ny tena koa. Dia ny voalohany amin'izany a dia arak'izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny anio dia ambara amin'ny fomba ofisialy zany a fa tsy misy tsony ny toritena rehefa fotoana tahaka izao. Halleluja. Noho izany ny mpivavaka rehetrarehetra dia manana andraikitra andefa amin'olona 20 ny toriteny izay avokako isanandro ao amin'ny pejy Facebook. Halleluja. Manarak'izany ry havana dia efa fantatsika, efa iainantsika
fa dia miakatra dia miakatra tokoa ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ka noho izany a dia hoy zahay hoe tsy ampafolon-karena tsony no fanatitra izay ataontsika fa ampiakaritsika faharoapolo-karena riavana. Halleloia. Ary farany riavana dia ho avy ny taona 2024 izay taonan'ny révélation. Masitsika moa zany dikan'izany hoe 2024 zany le 20 voalohany dia efa lela lazaiko voalohany hoe andefa amin'ny olona 20 anareo ny toriteny izay ho avoaka. Ary ny faharoa kosa dia ilay fanatitra izay ampiakaritsika. Jere tia ny tadirakitra atsika angezaitsika mihitsy hoe tadirakitra atsika io. Alleluia. Farany riavana dia andeha alohantsika hitehaka mafy be isika anao ezaka fiara lehibe sika riavana, fiara ho an'ny manana ho an'ny taona vaovao io. Alleluia. Zay riavana ianareo zay mangetaheta azo fitahina manaova ezaka mafy dia mafy ho an'ny fiangonana, ampiakaro ny fanatitra. Raha ampafolo-karena nataonao dia ampiakaro faharoapolo-karena riavana. Dia izay no mamarana ny teniko androany riavana fa iroso avy hatranytsika amin'ny fanatitra ka mangataka feokira amin'zareo amin'ny mpiandraikitra ny zava-maneno ao eo ampitatazana ny rakitra. Iaraka hitsangantsika riavana nolotra ny rakitra amin'ny iaraka ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra satria mbola afaka nanao izao fanatitra izao ireto vahoaka anao ireto. Hitanao narotsaka ny tsirairay avy tompo raiso anao zany a. Amen. Petaka isika dia mivavaka manginitsika riavana. Amen. Iaraka hitsangantsika marana fotoana dia ndray mitsodrano isika riavana. Raiso mitsodrano izay tononona amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay Andriamanitra ny fiadanana anamasina anareo samy mitanteraka ka ho tahina avokoa ny fanahinareo, ny tenanareo ary ny anareo rehetra. Alleluia. Amen. Dia mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy tompo riavana malala ho amin'ny tompo. Mirava zany isika. Tsisy tokoteny, tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy.
foto ny fiainam-panaiko manao saotra tsy ny andro miletika manantso fa matetika ampianaro mba haianizy izay mety ho androko si sao fafanyanarana amin'ny andro fampakarina avela utsanetya avela obaituma iansuatunao inuatuja izay tena mandeha amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny fiainana ivelany no takian'Andriamanitra amintsika. Misy olona mieritreritra hoe makany an-danitra mihitsy izy amin'ny zavatra ataony. Mieritreritra izy hoe akaiky an'Andriamanitra ny fiainana. Fa ny fony kosa tena lavitra an'Andriamanitra. Mba tsy ho isika ireto anie no ao anatin'izay sokajin'olona izay. Manahoana ny fahasarotam-piarinao amin'ny fanahin'ny olona manodidina anao. Manahoana ny tena hoe mahitsapa vena hoe sarobidy ny fanahinao ary sarobidy ny fanahin'ireo olona akaiky anao ireo, na namana io, na mpiray fiangonana io, na any am-piasana. Dia samy mieritreritra mihitsy isika hoe akaiky an'Andriamanitra ve foko, akaiky an'Andriamanitra ve za. Coucou Landy. Ah, coucou. Ça va? Yeah. Hey, ça va? Nanao nankiandy? Tena saotra an'Andriamanitra tsy garda tamin'iny dia nandeha mivavaka. Saotra an'Andriamanitra? Fa ahoana ake? Toa gaga be ndry. Ah, gaga fotsiny amin'ilay fomba fiteny ka. Ah, fa tsisy ninino. Ahoana? Inona nataondry nikiandy? Fa hoe nakany am-piangonana ake za fa tsy garda. Ah, aimo. Ie, dia nanao any an-tany, nafinaritra? Tsy mahazatra anahy ohatra ny avava fotsiny aloha ilay izy. Dia fangakindry tsy mivavaka mihitsy. Ie, tsy mivavaka mihitsy ny fa iny efa mbola kely mivavaka fa bon ohatrany tsy mahazatra anahy ilay sady hitako hoe fambogany fotoana be izy tamin'ny mbola kely dia fotoana anany tamin'ny mbola kely rehefa ohatrany
zao ndray hoe zany andeha sady efa hitandrefa miasa tsy taiko zao tsy ilaivana zany e fangatanjavatra nge ny ilaivana Andriamanitra e Andriana azafady any e fa manina loatra makany am-piangonana e sa anao masery izy ty tsy anao masery zany fa anatsoan'Andriamanitra masera dia efa ela no masera sady dokotera tsy mahazoaina masera fa soarezokotisfiaredreny matena anao dokotera fa manina mivavaka isaka ny lahady zao zany tsy isaky ny alahady any ary kefa fiainana mihitsy nge tokony fiainam-bavaka e fa io kina antsoan'Andriamanitra anahy no mpitsabo dia mpitsabo matahotra anazy a fa sao dia indriko ary ny anao masera azafady tsy mba zany tsy anao azany mihitsy aloha za efa zay koa mbola tiako resan'andro kely misy olona tiako zay a dia izaysindrita zay mampatahotra anahy mankony fa ahoana ky zay fotsiny e sao dia mampatahotra anahy hoe zay fotsiny e fa fantatry zany Andry tsara mihitsy any tsy fantatro mbola tsy nahita olona niaraka tamindre mihitsy eo aloha mba te tavy kely fa tsy mba hititandriny fiatsika reny ve tsy fantatro mihitsy zany ka zany ve ao ary fa to dia tsoriko e parfait le izy parfait narary tsy miaraka koroko tsy voatery rehefa hoe miasa dia miasa dia rehefa hoe miaraka dia miaraka iny na le fantatrindry e tsy maharaka mihitsy ko zany nareo ka zaky tena mifantoka amin'ny asa dia tsy mahita an'izany aho zany ve dia manao dia sahoana izy ao mandeha nasa mandeha kia fa misatra tsy azo sao dia mbola misatra tokony androna le resaka vola indrindrindrindra efa misy procédure ny mifanjakanana fotsiny dia zay no arako ka ok sady misy olona kokio fa zay efa tena parfait efa tena zay tandrendriny kidikitika anazy efa na iny olona iny mampasika anahy mihitsy zany azondry zany tena miasa ngeky zay ataoko ahoana moa no tsy andraitana anazy rehefa dia mety zany zay fa velona poketra saika dimy mandroso nadremy zay azo mandroso anao indrity langa ino zany tiky mandroso petrapetra ele male maquillage efa natao amin'ny infirmière efa natao contrôle ianao tamin'iny ary tao veriverina be lay nentinao ramse fa nga tsy hohanina tsara ny fanafody ka hitanao eto jera fa lafo be kely tamatapaka foana le traitement lafo be tsy pose lafo be zany reto fanafody reto ndrasa nge verifieko ato e zao ve dia lafo be ramse jero tsara aloha atanasa mora be ndray lay izy tena ohatr'izao mihitsy mividiny eo tsy tokony zara mamoaka nyty vidiny ity fa any amin'ny pharmacie fa mba teto ity dia navoakako fa tena ohatr'izao vo vidiny io depuis ramse fa amin'ny manaraka dia vérifieo tsara hoe tena zao ve vidiny ka zao ne aby roen'io nanako azy taloha ke lasa zao hoe mora be tsy hitako ihany zay atao zao raha ampiany io volanao dia miaraka makany amin'ny pharmacie tsika mividy an'io fa io tena vidiny dia fitao tsara le traitement fa manjary miverimberina be ilay aretina dia lasa mivadika aretina hafa indray zay fa ndao tsika hiaraka ho any amin'ny pharmacie ary dia zany hoe mireklama hoe zao vidiny ity dia ndrasika mivetivetika aloha hoe ndrasikely nahoana ianao bonjour docteur hoe jereko ty zavatra ataonao ty ino ty fanafody avoakanao ty tsy namoaka fanafody fa mba teto ty procédure ty dia inona raha ianao ty tena manao foana mihitsy zay tsy efa mitenao hoe miera ty amiko aloha zay manao zavatra sady to ambany be za mividina fanafody zany tsy io mihitsy mividiny nomeko anao ka ty tsisy ka zany tsy zavatra teneniko ny raha natao amin'ity hôpitaly ty zany lehibe mampitandrina anao mitady anima amin'ny businessiko mihitsy anao
tandremo kely premier avertissementanao iny tsy te hahita ohatrany intsony a tonga dia mandeha andrato ramosea misy lalana salomany oay ayontrany zava-misy manao lalana izy fizilomita tanany fiainako ka isan'andro faliao fizy anomana lalana Manao ny arona baby petrapetraha sotra paster ya ka inona ny vaovao entinao avano zanao paster fa mba nalalaka kely dia tena naneriny foko mihitsy ny akaty aminao fa ie ka inona ny vaovao anao efa elaela ianao zay paster mivavaka tato fa tsy haiko hoe tena zany mihitsy vetsy zany mihitsy moa inona ry ranabavy sady aikatra ihany hoe hiteny paster fa manery fanakona izy dia tsy maintsy teneniko tsy misy toriteny na misy ary ve paster dia 10 minitra na 10 minitra fanafabetsany zavatra ivelany tena marantiranty paster fa tsy mety aminao le izy tena mantoky izay paster makaty am-piangonana dia mitady sakafom-panahy haim-panahy dia sao dia misongadina loatra ny ivelany paster hono ary ranabavy e tompoko ianao ve nianatra théologie tena tsy nianatra paster fa voilà zay ne zako lasaiko aminao fa 10 taona nianatra théologie eny e keko ange zany paster fa na izany kosa reko ny tena andriamanitra
raha ohatra ianao ka sy nandra teolojia dia aza mianto vitanamiko mihitsy ka samy malagy antsika pastera fa zava-matahotra ny azo efa haiko zany dia reo olo raiky matomaka ty pastera dia tena manatena ho vovonjy izy efa haiko zany ohatrany hoe ianao zany no ohatrany hoe ianao indray nao mpianatra baiboly anah tsy mampianatra pastera fa anadinana anah koa ranao tsy miteny zany ohatrany hoe ianao indray ny mpianatra baiboly anah pas du tout chéria pas du tout pastera zany nge mahay an'io baiboly io an'io genesis ka hatramin'ny apokalypsia fantatro mihitsy zany pastera fa reo ondro be da be reo tsy te hainao antsony a mbola be dia be ny publication miangy anato fa tsara ora mandeha ianao fa tena averiko fa mba hitondra le zavatra ianao kay vo mahay hitondra aretinandoha za pastera fa malahelo an'le ondra aloha zay mondrimondry ihany fa tsy tena alolo ianao mandeha alolo ianao mandeha fa tena leobe anao ako fa zao fotsiny tandremo kely ianao manodikodina ny lohan'le mpivavaka ao reo fa ifankahita tsara tsika azonao zany so dia ianao indray nanodikodina ny lohan'ireo ka mampatonga an'le miditra ty amin'ny za pastera tsy maintsy zay fa am'izay ianao mandeha madama zay dia mivavaka ho anao pastera za koa mivavaka ho anao alleloia tompo mamelany aloha fa tsy fatany zay ataony ohatrany tsisy mety daholo ny zavatra atao any ampiasana be risoriso be any am-piangonana manjaka ny tsy fahamarina minana dia fasan'Andriamanitra maty aloha iantso amin'ny aro fa ohatrany te ody be aza ndrikisao dia mba afaka makatina manao vakansa fotsiny aho fa tena irery be aky za ny any ampiasana tena tsy mahazo raro mihitsy aho tena be kolokolo be aho ny any am-piangonana aky tena tsy mahazo vatsim-panahy mihitsy aho fomba niresaka amin'ny pastera zao androany dia tena hoe za ndray hoana manodikodina amin'ny lohan'ny mpivavaka tsy ampiditra volany am-paosa ataovy akizy azo ataona dia vakansa fotsiny ary tena zakety ody be raha izao no mitoy zay aky mba jerokiny namadry atrzaikitsika ny kateny any tena mila vonjy amindry mihitsy aho zao eny Andriamanitra ge no afaka amonjy fa afa ihany miara mivavaka ok aky ake be tabe taratasy taoka le hoe mba jerena hoe izy inona avy le taratasy reto way avy any ampiasany ty fa misy inona tena koa izy zany tadidika any tamin'le nahazo taratasy voalohany tamin'ny affectation taty leo aloha asina vavaka ihany Andriamanitra hoe misy taratasy indray ity dia apetraka aminao indray ny izay rehetra atao anatiny amen tonga dia hoe premier avertissement fa inona no nataoko vakila ihany sao dia masoko no efa hafahafa tena premier avertissement ty fa maninona any no mahazo an'izany tsy hoe inona tsy mety nataoko zany kosa vena dia fahasanana ty hijaly ohatr' izany tsisy tany iainako mihitsy zaho ody amin'izay fa tena tsy vitako intsony izany ka rehefa aman-dreniko ny lozako ny tanànako ny lozako akanesana ty nefa tsy hitako izay atao aty
Andray za manao asa tsara ndray ve nangana mahazo avertissement tena iabandona ihany efa tsy mahavita an'izany aho ka nanilina ihany anakaty nananilina rano nakaty tsy zaka kosa tsy mahavita ko manjavozavo daholo ny fiainako rehetra rehetra tsy haiko takarana ny fitondranao mazana atao sarotra fantarina ny lalana tiavina indraindray miteza mahamay ireo fisedrana mafy mety miteraka ihany ny ampitsiko tsy ho ay miteraka adisaina ny ady sarotra miatra mila ndreraka ny haiko ny akivina mety iseo manaka anahy tsy anateny mika mafy anatoko fa mba aizy ilay mafandreseny matetika aho mahatsapy irera ty anefitra tsy mahity intsony izay ale matsiaro reraka ary tena maina tsy ho tsipoko angamba ny antany ny antony izao rehetra izao fa tehitreotra mafy ny ao anatiko ao jesosy fa aiza foana ho ahy ianao nisafidiko ve ny diso sa zao mihitsy ilay voasorotra ao sa ny finokony tsy ampy tsy anekeko izay voalahatra ao anefa ny enekeko ny ntady nankatoa izay rehetra sitraponao fa manontianao hoe nahoana ny marary ny tranga iainako amin'izao manodidina rehetra tao manenjika daholo mpivavaka honao kanefa ny fiainako tsy hita hoe mandroso ny hafa-tsy manana anao tao lasa lavitra avokoa fa izao ilay miandry anao tsy hita hoe makaiza tanreraka amiko
zao daholo no netako to. dia tokeno atao trano vedry tena hitako marina taty tranodry raha tsy nanontanyolona tsy nahita taty mihitsy sady manina mandry tsy mandray telefona mihitsy zany haiko very tany fotsiny miaro zaky ody oy fa misinona ke misinony azaky tsy hijanona aty tsy sy lavana anazy any aty ao aloha hoe andao hipetraka tsara dia mitony tsara azavao amiko tsara hoe inona le olana andao mitony tsara aloha ndry dia mipetra tsara fitakotsonyarletasy teo ary tena endry mihitsy hoe io andriamanitra io androany mihitsy any rano akaty zao ny tahandry fa inona le olana be daholo any ampifantataraiko andry ny any ampiasany efa tantaraiko andry reny daholo indraiky kivakio ary ezako izay tonga ty dia misy taratasy foana le oary aloha jerentsika aki tena kiva atsako any kiva raha avaka any malala ty tsy mampaninona ana dia tena mitsara tokoa eky izany ka tena tsapako mihitsy hoe marary zavatra ianandry fa saingy endry foana aloha fitondran'andriamanitra azo antoko izany tadidindry moa le tena eo am'de ataonao mitron de 4 iny andriamanitra mahatoky izy na amin'izao tranga tsy mampite aina mahasositra mahavizana tsy hita hoe makaiza mitoetra mahatoky foan'andriamanitra izany moa dia azo antoka mihitsyn'izay tsy eo amindry mantsy ny miara ny toerana dia indry no miteny an'izany verse zany eny azoko ane hoe marary zavatra ianandry io hoe fa andriamanitra hoa mahatoky hatramin'izay izy dia mahatoky hatramin'izao sady midevonika kitsy hoavy raha tsy angalatra amono andringana dia rehefa hitany kivikivo ohatran'izao ndry dia mandresy izy fa izao tsy avelantsika mandresy izany dia voly io hiady hatramin'ny farantsika tsika nge manana any jesosy manana anjaratsara tsika manana any jesosy dia aza kivikivo ndry fa lasa mandresy ny dia voly zao mihitsy ny andravan'ny fianandry mihitsy ny tanjony dia rehefa mitanondroka lava eo ndry dia tena mandresy izy aza velan'ny trangan-javatra iainana ky no hamaritra hoe resin'ny fianandria misy jesosy manana any jesosy so dia avadika kely aloha tsika sindry ianan'le izy zangiky aty makany am-piangonana voateny pastera makany am-piasana voateny chefinay aty zareriny aty landy mba nieritreretiko namana mampitandrina ana foana tsy hitako tsaika izy atao dorako any koa ty taratasy ty fa mandreraka ana eno azoko any eo zavatra ianandry izany tsapako mihitsy hoe marary zany fa zao tadidindry koa le tena amin'ny hebreo 1:12 iny haiko daholo ky zany mila patsehivonandry no etra tsara aloha ndry ampatsehivoko andry fa mahatoky lefa nanometeny fikasana mba andry mo andriamanitra nanombokasa tsara ho andry tsy avelavela no vitavita ho azy amin'izao fotsy ho fiainandry fitenatra amin'ny farany sady zao ny kie andriamanitra miaviny zavatra rehetra dia andriamanitra miazona ny zavatra rehetra matoky azy tsika fa mitoetra ho matoky foana izy taraiky kely tanondry dia efa netiko entako dia nody ka zany dia hoany teneniko andry hoe andriamanitra mahatoky izy efa hiala be atramindry ny antsaona iny hoe mba manaova vakansa aty fa androany mihitsy ny andromenana akanesako akaty tsy avelan'andriamanitra ho rava ohatran'izao mihitsy ny fiainandry fa izao andalotsika sindry ampiasa reto lohaliko tsika sindry reto vavaka ihany no afaka androsoatsika sindry amin'izao trangany zavatra izao vavaka ihany no lakle zavatra rehetra andao mihitsika sindry aloha andohalika dia hivavaka ka onoaky tsy manoda be aza vele kivy be teo tsisy an'izany andriamanitra mahatsapa tsara ny zavatra iainandry izy andao mihitsy hivavaka ka so ihany aky fa nalefany aty amin'izao fotoana izao ndry fa tena kivy ndao hivavaka tsy marina indray no ohatra misaratra ndao tsika hivavaka jesosy misaotra anao zay fa andriamanitra fitiavana ianao andriamanitra fitiavana ianao nao amin'izao zavatra tranga iainana hoe mandreraka mampitsitiana tena tsony mampite handositra tena andriamanitra fitiavana ianao azonay antoka jesosy fa zavatra rehetra dia tsara petraka tsara rehetra tsara lamina avy aminao tsy nisy hoe erreur tsy nisy hoe diso calcul kely ianao dia zao ny zavatra nanjoany hitokina tonga taty amin'ny toerana taty fa
fa nisy antony manokana nisy tanjona manokana matoa ity lehilalina voasoritra ao Andriamanitra fantatrao amin'ny maha-olombelona anay dia misy fotoana izay tena leo kivy misy fotoana izay hoe fahaiza foana ianao hoe ny hafa ohatra ny lasa lavitra izany fa ny fiainanay tsy hita hoe makaiza fa fantatra Jesosy ny toetra nahatoky ianao tamin'ny andron'ny Joba toetra nahatoky ianao tamin'ny andron'ny Josefa nahoana ianao tsy toetra mahatoky amin'izao andro iananay izao fantatra efa mbola mitoetra mahatoky ianao omaly mahatoky ianao androany mahatoky ianao mandrakizay Jesosy mivavaka hoe ampioreno ny finoany itokiana ataovy velona Jesosy ny finoananao ataovy tena mibanjina aminao izy Jesosy tsy ho trangan-javatra mihikaika teny aminazy hoe vita nge ny fiainanao hoe fa tena hoe ataovy mibanjina anao izy fa misy lalana sokafanao tsy niaravan'ny fiainany mihitsy miato azao zavatra izao fa tena misy tanjo misy tany-kanana omaninao any ho any veloma Andriamanitra ny fanantenany ao anatinao veloma ny finoany anao fa Andriamanitra tsara ianao azonay antoka fa tena tsara ianao manombona zavatra tsara ho anay ianao dia tena mitoera Jesosy ao anatiny ataovy tena fiainao anao ny tontolo mba tena ho fantsona hitarika ny hafa fahatsaranao ahafahana Andriamanitra mandrihatra n'ilay jiro ao anatiny mba ahafahany mikasika ny hafa koa mba tena mparitaka ny fahazavanao dia hitarika ny hafa fa velona ny Jesosy ivavahany tsy sanatria manabaraka anazy amin'ity toeran'ity Jesosy no andrahany anao io fa tena misy tanjona mazava misy olona Andriamanitra mangetaheta te hifanena aminao dia amboary izy Andriamanitra mba tena ho fitaovana mahetra ho fitaovana maranitra akasika ny hafa ny fahatsaranao izay Jesosy nanandrana ny fahatsaranao izay tsy sanatry hoe trangan-javatra tahaka izao no ilazaina fa ratsy ianao tsy amin'ny zavatra rehetra iainanay na tsara na ratsy mitoetra ho matoky sy tsara foana ianao dia tena hoe amboary izy Jesosy ampaherezo rehefa sendra tolefika ampaherezo raha sendra reraka ampaherezo raha sendra kivy dia tena velomo Jesosy velomo fanantenany ao anatinao amboary mba tena ho fitaovana maranitra amboary mba ho fiasana mahery akasika ny eto amin'ity toeran'ity ho babo ny fitiavanao matoky izay Andriamanitra matoky ny laminy avy aminao matoky ny fitondranao matoky fa tsara rindry voakatsy tsara mipetrapetraka daholo no zao zavatra iainan'izao ary tena matoky anao izay Jesosy It's
vavina kely kozy. Dokotera. Bonjour Landy, salama tsara. Bonjour. Ino vaovanao? Tsisy vaovao. Fa zao misy resaka tiako atao aminao zay. Hoe manao ohatsy zay? Tsy haiko nahitanao. Fa tsy haiko na voaremarquenao akory niary e. Fa le izy tena banga be amin'ny fiainako dia tsy mety, tena tsy maintsy miteny aho. Inona le banga aloha azavao fa tsy azoko tsara. Ny vola miditra aty am-paosiko minna indray. Ary kay hoe tsy hainao ihany io matsikaritra an'izany mba zako e. Miena be mihitsy ny volana akaty amiko. Tena tsy haiko hoe sao dia mba ianao no manodikodina an'ilay vola ao fa tena tsy azoko a. Dirako izany. Tsy kasi ianao any age mahafantatra an'izay kambiny izay fa tsy haiko a. Sao dia mba ianao manodikodina an'ilay izy ihany tena 500 isan-jato age mira amin'ilay vola e. Mety ihany amin'ny problème dokotera Etokiny satria izy no mpiandraikitra amin'ny famoahana fanafody miandraikitra amin'ny marary amin'izao kokoa noho itsika. Izy taona mihitsy izy hitako tsy milamy iny dokoteranareo iny, tena tsy milamy iny. Andao raha atao izay elany tena tsy mety raha izao mitoy. Sady ohatra tsy tiako hoe filamatao kely iny ohatra ny miseho masimasina be izany tsy azoko mihitsy. Tena anjay latsaka tany reny. Ndao hitadiavana fika ary dia atao izay elany ato e. Iza no faty io. Dia ina nataonao zany, nahoana nataonao? Ina no... Zasy fa rehefa mionamiko izy dia ataoko mahita tsara, hita tsara zany dokotera parfait. Tena ataovy daholo fika rehetrarehetra fa tsy mety fa ilay vola tena rehefa vola dia masika koa. Tsy mety fa 500 isan-jato mihitra aty am-paosinay tsy tafiditra intsony. Tsy mety efa mambolana maro mihitsy izao zay tsy nandray vola misimisy mihitsy sady tena tsy milamina rehefa vola ilay resaka e. Tena tsy milamina dia tsy haiko izay ataonao fa teneny izy dia fa mitenanao matokanao any amin'izay. Aza matahotra ianao e, hitantsika hanaovana azy rehefa miao izay. Sady ohatra n'iny izy iny avento dia teneny matokanao azy zay. Masoko kely rehefa tonga eo, za matahotra. Maty indray androany. Bonjour docteur. Bonjour ianao, inona vaovao? Any amin'ny dokotera. Ianao efa impiry tenenina moa ianao amin'io ataonao io. Misy zavatra tsy mety mihitsy atao any ambadika any. Betsaka koa nge dokotera izay ny olona niarany tsirary miatro izay e. Dia tsy maintsy manao ny marina izay na dia efa san'Andriamanitra anaty. Andriamanitra izany foana. Ny rariny izao amin'ny vola miditra aty am-paosiko. Sady za tsy te halala an'izay olona any tena ihany hitako ny anahy. Ka tsy afaka hoe miretsy kombakomba aminao mihitsy aho dokotera fa izay asa sainam-panaovana anahy ihany. Sao fotsiny e, tsy ianao nampianatra anahy izay tokony ataoko a. Ianao koa ohatran'ny hoe tsisy expérience angamba fa diplôma fotsiny. Sao dia diplôma fosika koa ary nanananao an'ity. Zao dokotera, na fantatro ny zavatra nataoko dia fantatro ny fianarana nataoko fa raha ny tombontsoanao hoe voatoatoana dia lazainao fa fosika ny fianarako. Tsy te halala an'izany aho sao fotsiny e. Rehefa tsy mahay miara-miasa amiko ianao a dia ahoron'ny entanao dia ndany ianao miverina amin'izay nialanao tany. Za tsy mila anao antsony. Dokotera, fanjakana nandefa anaty a dia fanjakana manalana aty. Fa za mampiasa anao dia ianao miala ianao izay iray miala voaloha ianao miala ianao za tsy te hitanao intsony a. Za dokotera tsy miala eto raha tsy fanjakana manalana eto ary rehefa hitako hoe marina rariny hitsiny eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka hanova. Tsy eo anatrehan'ny fanjakana ihany koa dia tsy afaka hanova ny fomba fiasako a. Zay zany tena vavanao a. Tena tsy hiala ianao. Ho hitanao kely zany e. Tsy mahalala namako ianao ty. Andriamanitra, ekeko hoe tsy tiako nitoetrany fa ekeko koa hoe ohatran'ny mitiavanao anahy, mitiavanao an'in'olona iny sy landy. Mangataka mihitsy Andriamanitra ianao nikasika amin'ny fony, nikasika azy ahitany nitavanao, omeo ahy fahaizana mamely, ameo ahy ny fahaizana manadio ny foko manoloana mafy ataony fa ianao no mampandresy ahy. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny valibavaka ao. Amen.
somary taraikiraiky kely paster sao dia mba misy afaka mifampizara amintsika angamba andro mihitsy fotoana asain'Andriamanitra hitenenako sa tompoko mandroso ary ianao tompoko menanao ny fitenenana fanomerabantsika rehetra natratra izao androandroan'izao alohan'ny amakina ny afatra avy amin'Andriamanitra dia araka ivavakitsika misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola menao fotoana ahafahanay mandre ny teninao izay ampita ny afatra tompo dia aoka ny teninao reny ihany no hoambaranay ary ianao koa ny mikasika amin'ny fony tsirairay avy misaotra tompo amen amena afatra manerana dia atao amin'ny John fahenina dia raha misy baiboly eny amintsika eny dia araka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny analako amen arak'izay tenin'Andriamanitra izay dia mazava be napetraky ny tenenin' Jesosy Kristy hoe izy ihany ny lalana sy fiainana tsy mahita an'Andriamanitra mihitsy tsika na izara anao i-publier iny eo na i-partage roapolo eo kanefa tsy manana an' Jesosy Kristy ilay lalana mankany an-danitra tsy andova ny fiainana mandrakizay mihitsy tsika tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy tsika raha tsy manaiky azy ho tompontsika sy mpamonjy antsika araka ny teniny hoe izay manana ny zanaka ny manana ny fiainana fa izay tsy manana ny zanaka ny tsy hanana ny fiainana mandrakizay efa tompontsika ve Jesosy Kristy efa mpamonjy antsika ve sa mbola misy zavatra hafa eo amin'ny fiainantsika sa hoe tompontsika amin'ny andro alahady ihany tompontsika amin'ny apafolo volantsika ihany fa ny ambony antsika izay anaovantsika ny tiavantsika azy tompontsika amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ve izy mpamonjy antsika sa mbola misy anterantsika ankoatr'izay so hoe manao partage tsika dia manao migere partage any amin'ny groupe telo samihafa dia andova ny lanitra tsy ratsy akory ny partage toriteny tsy ratsy akory ny migere any reny fa ny ratsy dia hoe reny ny anteherana amonjy fa rehefa azonao antoka fa manana an' Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao ianao na tianao fotsiny mizaran'i Jesosy Kristy ao anatinao amin'ny hafa tianao tsy terena ianao tsy voateritery ny pastery ianao vo anao any partage any reny ary tsy voatery amin'ireny fa fiainanao andavanandro dia afaka mitory ny filazantsara tsy ratsy akory ny manao apafolo na amparoapolo kareny fa sao dia izay miantoko ny famonjenao fa tsy nametraka hoe ny ranon' Jesosy Kristy nanadio ny otanao tsy ratsy hoe makaty am-piangonana fa sao dia herin'ny tenanao foana no antenainao fa havonjy anao sao dia niezakao foana no antenainao havonjy anao amivava koza izy ny anekena azahoana famonjena mety manaiky amin'ny vavintsika fa hitan'Andriamanitra koa ny fontsika hoe ny ataoko Andriamanitra efa anao fa foko manao azy tsy anao kory dia hitan'Andriamanitra izany inona maneranao anao an'io asan'Andriamanitra io no hitan'ny olona ve no ekeny pastera ve ny ahazo tehaka ve fa ndao tsika rehetra na izary sa maindiny tena hoe inona manosika anahy anao ny asan'Andriamanitra no fitiavana an'i Jesosy Kristy ve no ny fahitana fa za no vonjeny dia tsy zakako ny ahitany hafa overy no ny fitiavan-tenako tsy hanambara sa hoe ho hitan'ny olona hoe tena masina ho hitan'ny olona hoe tena mivavaka fa araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsisy afa-tsy mifanekena an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjy anao ihany no ahitana an'Andriamanitra ary rehefa tomponao amponao izy rehefa mpamonjy eo amin'ny fiainanao izy mitarika anao amin'ny zavatra rehetra ataonao izy mahita hoe tsy mety izany atao tsy mahazo aina ianao amin'ny zavatra ataonao rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony raha tena tomponao sy mpamonjynao izy tsy mahazo
azo eny ianao tsy mapetrapetraka ianao hoe mahita ny fahanan'olon-kafa very fa tsy maintsy mahatory foana dia izay manosika antsika anao i-publie an'ireny tenin'Andriamanitra ireny anao amin'ny partage isan-karazany ireny dia Andriamanitra ny asa ao anatintsika ahafahantsika mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Non, pasteur. Ahoana izany pasteur? Raha ny hevitro no antaninareo dia ozy aho hoe safidinareo ihany io e safidinareo ihany io tsy dia salama moa io fa tena marary be lohako izay nampatarana io fa efa vitany toera moa ny toriteny ka alonga amintsika eroso amin'ny fanatitra avy hatrany. Nisy mpanompon'Andriamanitra izay toriteny tao aminay tao amin'ny ASEIMH dia hozy izy hoe ny fanorantenan'ny tanora amin'izao izy mahatsatso dia tsy azonay hoe ahoana moa izany. Ina koa tsy efa manolo tena ve dia ampy, tsy efa nanao an'ilay vavaka mandray an'i Jesosy Kristy ve dia ampy. Mahatsatso ny fanoloran-tenan'ny ankabeazany maro satria misy momban-tena, misy lafim-piainana sasany tsy tena an'i Jesosy Kristy. Dia ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao ary tena tianay raha voavalinao hoe ny fiainanao iray manontolo ve ny zato isan-jato amin'ny fiainanao ve an'i Jesosy. Tena tsy ampy ny zavatra ivelany. Andriamanitra mahita ny fontsika tsirairay avy, mahita ny miafina indrindra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra dia teny amintsika izay hoe atolory an'i Jesosy fonao, atolory an'i Jesosy ny fontsika tsirairay avy. Fotoana izao efa fantatrao ve ary ianao efa mahazo antoka zato isan-jato hoe amin'ny fotoana ialanao ety ambony tany dia ho any an-danitra ianao. Dia manasa anao tena handinika mihitsy, tsy voatery izao, tsy mety hoe rarivo, fa tena tiana handinika ianao ary ahavoray hoe atolory zato isan-jato fonao ny fiainanao an'Andriamanitra. Tsy hanenenana no misafidy tanteraka, manotra ny fiainana tanteraka ao an'Andriamanitra. Tsy hanenenana no manana fahatarorana engagé ho an'Andriamanitra. Tsy hanenenana no manana fahatarorana nomena tanteraka an'i Jesosy Kristy. Tsy hanenenana no misafidy ny manao sitrapon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainana. Dia manasa asika rehetra mihitsy izahay hiaraka eritreritra sao dia tokony hitombo ianao, sao dia mila mandroso lalina ianao, sao dia mila mandroso kokoa fa fotoana izao androsoana hiatrika taona vaovao izao sika. Tena tianay raha vao pita amintsika tsirairay avy ny terme atao hoe mahatoky ianao fa tsy mandeha, tena tsy mandeha ho azy ny fahatokinan'Andriamanitra raha tsy tena izy ianao dia anankiray ihany. Raha tsy ny zato isan-jato ny fonao dia azy irery ihany. Ouais, misy olona bogosy makolory. Ouais, raha tsy abitiana sy mba hiverizana dokotera amin'izay. Ay, tsy tafiditra. Alors viens amin'izao cash. Tsy fahita ihany ve tsika hoe mba miasa tao amin'ny hôpitaly? Alors moa dia manao airana sérieux moa dia manao tsy hitahitany. Anao hoe sûr fa aty ilay izy inspecteur? Ka raha ilay adresa taminah tika dia aty mihitsy ilay lalana makany amin'ilay hôpitaly. Fa inona moa ilay anarana izy? Hôpitaly Mavelona. Aiko tsy lo hita ve izany? Dia mandro mihitsy, mora hita. Sao dia tozomina.
Ode. Salama tompoko. Salama madame. Ahoana kesay? Inspecteur de police madame. Inspecteur de police? Izy indrindra. Atao moa le docteur parfait. Fa ahoana? Tsy azoko fa misy ino Ita madama izy dia taminay fa tonga dia mba hoeto any izay azafady. Ka mila fantatra any nge. Aza be fantaniana madama mankena anasa zay. Tsy nanao ninina le tompoko, tsy nanao ninina fa izy daholo manao Hoeto any zay. Hoeto any izay izao madama azafady. Eo fatoroko anareo fa fandraso. O dokotera. Ahoana izay landy? Misy lankadana anao eto. Zay mazotoa? Ie. Ahoana ianareo Atao le docteur parfait. Ie izy za le be any hôpitaly. Dia ahoana le de police mandro anao raha se. Polisy? Polisy ahoana? Fa misy? Misy raha ilananao fa mba manaraka anay anao azafady. Sa hoe misy salama ray aminareo mirahalahy? Ny misy marinanao tenue civile zahay. Fa tsy ampalaza saina ny beso maro docteur. Azafady. Misy raha ilananao any amin'ny commissariat any. Satria fantatra fa ianao dia détournement tamin'ny hôpitaly. Tsy vita izay détournement nefa fa mbola manao antsijay amin'ireo mpiasa ianao. Ka izany indrindra no ilanay any amin'ny commissariat docteur. Oka aloha alohan'ny andehanany amin'ny commissariat sao dia misy zavatra zao atao hoe za manko mahay manotry izay any dia sao dia mba aza fanamboatra. Tsy fotoana za zao docteur fa ianao tonga amin'ilay fitenenana hoe raha fotsy be kenta komanga ka nasiasika ny tanana. Mila manaraka ny birao ianao zao dia zao. Iza lazay lavara fotsy be ataovy izay atao an'lahy za tsy hetsikety. Ka manaraka anay anao raha misy zao. Ie docteur Tsara za tsy mbola nakafika anao. Tsy zany zany e. Sao dia hoe ianao dia moramora fianao sa hoe Miarabanareo dia saotra anareo nanatrika izao fotoana izao. Tiako hozaraina hoe rehefa nanolo tenan'i Jesosy Kristy isika amboalohany eny dia falifaly ery miaraka aminy. Ary ambetindresantsika foana no hoe matoky anao Andriamanitra. Ianao ny Andriamanitra atokisako voalohany indrindra. Ianao no atokisako metro izao rehetra izao. Fa rehefa mandeha amin'ny fiainana betsaka manjavozavo nefa taona matatra ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Betsaka ny tsy fantatra hoe makaizy ity lalana ity, mizotra makaizy ity. Fa ianao mandeha dia ampitoniana hoe matoky ilay Andriamanitra namantaranao ny sitrapony. Fa indraindray koa ianao dia latsaka amin'ny fitsiritana ny ratsy fanahambinina satria ny olona manao ratsy ary mbola voatamy mihoatra noho ianao. Mbola tafita lavitra mihoatra noho ianao nanao ny marina nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia matetika ianao dia indraindray tady ho kivo hoe tsy hanaraka an'Andriamanitra mihitsy. Fa izay mihitsy ilay nataon'Andriamanitra. Nisafidiana ianao matoa nasainy nandalo iny lalana manjavozavo iny tsy hitanao ny hafarany. Andresy ihany ve sa tsia? Atao ahoana ny atoky an'Andriamanitra raha hitanao daholo ny lalana atratrarana ny tanjona anankiray. So ny herin'ny tenanao no ampandresanao tsy hitanao intsony ny herin'Andriamanitra. Rehefa tapidalaka ilay ianao tsy mahita ny lalana hoe makaizy, mandohalika mivavaka ianao. Iny Andriamanitra manokatra lalana ho anao. Tsy hainao hoe avaiza ilay lalana misokatra amin'ny fomba ahoana. Fa izay ilay matoky an'Andriamanitra amin'ny impossible mihitsy. Teo amin'ny lalam-pianako iny dia tena efa kivy efa saika abandonne. Fa mampiasa olona Andriamanitra hiara-mitondra anao izay tsy zakanao. Mampiasa olona Andriamanitra hiara hivavaka aminao. Fa raha iny koa ianao ka matoky amin'ny olona dia alany eo anatrehanao iny olona iny. Nataony ireny toe-javatra ireny fa ny teniny toe-javatra manahirana, toe-javatra tsy tianao hiainana. Fa ny teniny milaza hoe lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa.
misy antony daholo ny lalana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ahafahanao manana fahatokisana anazy. Andriamanitra mahatoky izy ilay nanome tika teny fikasana aminao. Inona teny fikasana nomeny anao? Dinio raiso ary antenao hatrany. Rehefa mafy ny ady mahazo anao aforito ny tongotra amin'ny vavaha. Mila anao mitokam-bavaka irery ary mila ny hafa koa ianao ifampitondra-bavaka ho anao. Ny fahatokisana anazy ay amin'ny vava mora tenenina hoe matoky anao aho, fa rehefa tena hatrehana dia tena tsy vita. Fa Andriamanitra mihitsy no manome anao hery ahafahanao mizaka an'ireny trangam-piainana rehetrarehetra ireny. Mirehariava raha safidian'Andriamanitra ianao handalo sarotra raha fanekena ny sitrapony satria fantany fa azo antoka ianao hatanteraka ny mission nameny anao. Aza metehitra amin'ny tenanao hoe efa haiko izany, vitako izany. Fa ameny zavatra mafimafy kokoa ianao ahafahanao matoky tanteraka azy. Ary tazomy ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra antsika fa mahatoky ilay nanomeny teny fikasana. Mahatoky ilay nanomeny teny fikasana ary aok'izay no tanantsika. Pisar di bahu, e fammi da sejare.
mahatoky andriamanitra mahatoky amin'ny fahalebiazana mahay mitsinjo ny hafarako mahatoky ny fiandrianana mahatoky andriamanitra mahatoky amin'ny fandaharany lay efa ty hatramin'ny voalohany sady efa ty hatramin'ny farany mahatoky andriamanitra tsy mampitondra izay zakako miazonay anaty fahalemeko ary ambato afaka iantorako mahatoky izy azo antoka mikendry izay tsara indrindra ho ahy mandahatra amin'ny fahendreny manohanay sy ary itoetra tsy ananay ihany atoky azy aho atoky izay rehetra fitondrany na tsy ho azoko aza dia mahatoky aho amin'izay rehetra hitantanany mitantana ho tontsoa andovako ilay tany kanana mahatoky ilay nanomeny teny fikasana mahatoky anao na tsy fito aza aloha no hitako mahatoky anao fa raha zaho ihany dia tsy vitako mahatoky anao ilay sady tsy mainka amin'ny stara mahatoky anao ilay manoratra ny tantara mahatoky anao ilay manomana ny sara mahatoky anao ilay mpanao fahagagana mahatoky anao akasahan-dahany satana mahatoky anao ilay mitondra amin'ny fomba tsy takatry ny saina maonentana hatrano hoe mbola ho avy ny maraina mahatoky anao ilay tsy miova ho masy an'io ary mandrakizay mahatoky anao ilay mamatsy andriamanitra mahay mahatoky anao ka androso hiady hiary mahatoky anao ka tsy hevitra amin'ny sarotra mahatoky anao ao andriamanitra fitiavana endry andriamanitra manara andriamanitra mamontsy andriamanitra mandary andriamanitra manara fitondransoa no iankinako ka aka ho fidiniko izay alehako na dia tsy takatry ny saiko ny sainy lala izay tendreny ho ahy ekeko marina mahatoky anao aho izay misafidy tsara raisiko androany mahatoky anao miasa mitantanay hatrany hatrany mahatoky anao ka sahijoro hitory ilaza ny asanao ho fitaovana maranitra fatsina hizara ny atsaranao hatonga ahy fiasana mahery